Raha toa ka scrutin de liste à la représentation proportionnelle no niatrehana ny fifidianana solombavam-bahoaka ny taona 2024, izany hoe fifidianana niainga avy amin'ny lisitra. Iova izany amin'ny fifidianana tanterahana ny 17 Mey ho avy izao. Raha ny angom-baovao natao, scrutin uninominal majoritaire à un tour no ho tanterahana, izany hoe fifidianana andraisan'ny rehetra anjara ary hifidianana olo-tokana ka andresena izay mahazo vato be indrindra. Hozaraina fari-piadidiana roa na circonscription ny distrika iray raha ny fanazavana azo avy amin'ny voamera-pirenena mahaleo-tena misahana ny fifidianana ka solombavam-bahoaka iray isaky ny fari-piadidiana iray no hovidiana. Raha tsy hivina ny tety androm-pifidianana navoaka ny CENI, ny fametrahana ny antota taratasy mpilatsahan-kofidiana eny anivon'ny CED dia tanterahana ny 20 Febroary hatramin'ny 12 Martsa 2024. Famaranana tanteraka ny lisam-pifidianana 15 Mey 2024. Fotoana ny fampelezan-kevitra 4 Mey hatramin'ny 12 Mey 2024. Andro ny fifidianana 17 Mey 2024. Famoahana ny vokatra vonjy maika 17 Jona 2024.